Lasa fomba fitondrana ny kolikoly eto Madagasikara, hoy ny Flora Valmananamarika, raha nanao tombana ny zavamisy eto Madagasikara ka navoaka ny teny mita androany. Manimba ny fanjakana nefa ny kolikoly, manosika ireo manampahaizana hiala eto tanindrazana, ary manelingelina ny hoavy iombonany. Firenena fa 700 amin'ireo firenena 200 i Madagasikara, raha araka ny tatitra farany navoaky ny Transparency International ny taona 2024 raha ny kolikoly no resaka. Manodidina ny $700 ny fatiantoka nateraky ny kolikoly eto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 2024 sy ny taona 2024 raha ny fanadiadiny. Izany hoe mitovy sanda amin'ny lalambe tsy vita, ireo sekoly tsy misokatra, ireo tokantrano tsy misitraka herinaratra sy ny maro hafa tsy voatanisa. Ny sehatra rehetra dia anjakany ity fahalovana ity avokoa, any Karava, ho an'ny Jirama, ny Kroma, ny Air Madagasikara, ny lalam-piarina Lavanila ohatra, dia mazava fa niala tamin'ny andraikiny mampandritra sy piaro ny tombotsoa iombonana azy ny fanjakana ankehitriny, hoy ny Flora Valmananamarika. Lasa lavaka mitsentsitra vola ireo orinasa mpanjakana ary ampiasaina ho an'ny tombotsoa manokana. Fatiantoka mitetina $700 ny ao aminatiny Jirama, rava tanteraka, ary mibabitrosa mihoatra ny $200 ny kompani Air Madagasikara. Efa saika tsy miasa sy tsy mihodina intsony ny kromita malagasy. Miaina amin'ny fahafatesana ara-toekarena ireo mpamokatra Lavanila, 8 alina noho ny fanimbazimbana sy ny fakana tombotsoa amin'ny sandany vokatra. Tsy mandalo fifaninanana ara-dalàna ny ankamaroan'ireo tetikasa amin'ny fotodrafitrasa miaraka amin'ny fandanimbola be loatra avy amin'ny volam-panjakana. Singanina ny lalambe migodana mampitoena Antananarivo sy Toamasina izay mitety bidy $1 miliara, tsy nisy na antso any tolobidy na fankatoavana ara-tontolo iainana. Miparitaka manerana nosy ny kolikoly ary miantraika mivantana amin'ny fiainan'ny malagasy rehetra. Vokany 2,700 ny mponina no miaina ambanin'ny fahantrana, 800 tsy manana herinaratra, 500 tsy mahazo rano fisotro madio, 4,700 amin'ireo marary mamonjy tompom-pahasalamana no mandoha vola antsokosoko. Voatoitoina ihany koa ny demokrasia. Noho ny lesoka ara-dalàna momba ny famatsim-bola politika dia miariary ny fifidianana vato sy ny fanodikodinana ireo rafitry ny fifidianana sy ny voka-pifidianana kanefa tsy misy fepetra ara-pitsarana raisina. Voahosihosy sy natsahatra ny fahefany ny rafi-pitsarana sy ireo andram-panjakana manohitra ny kolikoly. Novana ho an'ny tombotsoa manokana ny lalàna, ary tsy mitsahatra mitombo ny fanadiovam-bola amin'ny alalan'ireo orinasa misaron-doha na société écran izay tsy misy rezistry ny tena tompony marina. Vokatry ny safidy politika mazava ataon'ireo mpitondra izao zavamisy izao dia ny fanohizana ny rafitra manindraindra ny fihinanam-bola, ny fivangongony arena eo ampelantanan'ny olombitsy, ny fanesorana amin'ny malagasy ny zony ara-toekarena sy ara-sosialy. Miorina amin'ny tsy fanasaziana, ny fanavakavana ara-tombotsoa na namanamana, ary ny fibakona ireo loharan-karena ny fitondrana ankehitriny. Manoloana ireo rehetra ireo dia drafitra manana dingana 3 no tokony ampiarina aingana. Eo ny fanarenana ny mangarahara amin'ireo orinasa an'ny fanjakana, ny tolobidy ampahy be maso, eo koa ny fanavozana ny ara-dalàna, toy ny fametrahana sazy amin'ny kolikoly amin'ny fifidianana, ny fanesorana ny fanavakavahana eny anivon'ny fitsarana, ary ny fanamafisana rafitra mpanara-maso. Ankoatr'ireo, ny fanavozana rafitra fototra toy ny fiarovana ny volam-panjakana, ny fanamafisana ny mangarahara, ary ny fiarovana ireo lanceur d'alerte. Tsy maintsy tapahina avy hatrany ny kolikoly, hoy ny Flora Valmananamarika, satria mamotika any Madagasikara, manaisitra ny zony olom-pirenena ary mampididoza ho an'ny hoavy ny firenena. Fotoana izao ilazana ampasahina fa ampy izay. Mila fitsarana, mila fahamendrehana, mila fanarenana ny hasan'ny firenena malagasy, hoy hatrany ny Flora Valmanana. Tena zary mahazatra ny fahitana kolikoly, fanodikodinam-bola, fanavakavahana ara-politika. Maro no mahatsapa fa tsy mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra lehibe ny isam-batan'olona, eny fa nahatraminy ny fifidianana aza, saingy menimenina kely dia manginy. Miravoravo tanana manoloana ny raharam-pireneny ny vahoaka malagasy. Mialalina ihany koa ny tsy fampitokisana eo amin'ny vahoaka entina sy ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Ny fahasahiranana amin'ny fiainana andavanandro toy ny tsy fampiny sakafo, vola, asa, fahasalamana dia manimba tanteraka ny fanantenana. Tsy mipetraka ho ray aman-dreny ny mpitondra, ka izao no vokany, hoy ny solombavam-bahoaka Randriamasinoro Rina. Ny zatra tena misy aloha ny mpitondra ankehitriny
tsy mipetraka mihitsy ho ray aman-dreny. Ny atao hoe ray aman-dreny tena malala ny zavatra manahirana ny zanaka, malala ny zavatra manahirana ny vahoaka zany, satria mpitondra firenena ianao, mpitondra fanjakana ianao, tokony malala ny zavatra maharary ny vahoaka zay ventinao. Fa teraka ny tsy fampitokisana ntsony satria miravoravo tanana ny vahoaka malagasy, satria ny ray aman-dreny variana minarendrarendra tsy misy antony. Tsy tsarony akory hoe misy olona maty eto Madagasikara na fisaonam-pirenena ary tsy natao, nefa misy maty isan'andro, efa ho isan'andro firy ny maty, tsy eto Antananarivo ihany fa hatrany amin'ny faritany. Fa maninona tsy manao vaindondrarahany zany ny fitondram-panjakana, ary tsy mieritreritra mihitsy hoe mba tompona ndraikitra maray aman-dreny azy ny zavatra miseho eto amin'ny firenena, fa ohatrany hoe zavatra hafa mihitsy zany fiainan'ny vahoaka zany fa ny zavatra ataon'ny mpitondra zavatra hafa mihitsy. Zay no mahatonga ny tsisy fifampitokisana ntsony, satria ny vahoaka tsy mahatsiaro ntsony hoe ray aman-dreny ny mpitondra, ary ny mpitondra koa tsy mahalala hoe adidiny ny vahoaka marary, fa lasa mandeha amin'ny zavatra samy hafa le izy. Ankoatra ny fomba fitondrana miteraka tsy fampitokisana, dia olana goavana ihany koa ny Ramatahora. Any ka maro no misafidy ny angina, na dia mahatsapa fa tsy mety aza izao zava-misy izao, ho iatrany ny solombavam-bahoaka Riana Randriamasinoro. Mandeha fotsiny ianao andana mandany eny Analakely na iza, tia an'izao fitondrana izao nareo sa tsy tia, dia mazava ny valiny. Za tena mino 570 isan-jato ny vahoaka malagasy raha kely maniry ny alan'izao fitondrana izao eo amin'ny fitondrana io, ary maniry ny ovana mpitondra. Fa ny zavatra misy ny mpitondra ihany koa dia miezaka ny manao didy jadona, tsy ny Ramatahora rehetrarehetra na miteny ary ahoana moa ny eritreretin'ny sainao hoe mpanao politika, zay zany no asany. Tsy maintsy hoentsonao ny fitondram-panjakana, nefa ny fitondram-panjakana ho toerinao no antom-pivorianao, dia tsy maintsy hangataka lalana any aminy ianao, zay vao afaka mivory. Zany ny amafiny ny hery famiretana misy eto Madagasikara. Ny vahoaka eritreretiny tena tezaina ampahantraina mihitsy, zany hoe ao anaty fahasahirana natanteraka dia hozarana tolotorona fotsiny, dia anaovana antso-jaina eny anivon'ny fokotany ary. Ny tsy hoe fokotany miasa, zay tsy makasitraka an'izao fitondrana izao, zay tsy manao loko orange, tsy amena vary tsindro, tsy amena ninina, ary mbola enjikenjehana amina fitoriana. Zany ny ainan'ny vahoaka. Tsy ny vahoaka mihitsy ny tia an'izao fitondrana izao raha tsy mihetsika na leon'ny mpanohatra, fa ny hery famiretana ny mafy loatra, ary zay no mahatonga ny fanoherana mijery miaraka hoe raha zay ny sakana, raha zay ny zavatra misy eto amin'ny firenena, inona zany ny adidy sy andraikitra, tsy maintsy miandry ny mpanohatra mba hahafahana manala an'izay olon'izay, satria zay ny fanirian'ny vahoaka zay. Nanamafy hatrany ity solombavam-bahoaka ity, fa sarotra ny amany olana misy eto amin'ny firenena raha tsy misy ny fanabeazana ara-demokratika, ny fampanjakana ny mangarahara, ary indrindra ny fampisehoan'ny mpitondra ohatra sy fanekena, ny feo ny maro anisa. Tsy ho tanteraka nefa izany raha izao izoran'ny Madagasikara izao, satria to inina ampantraina ny vahoaka mba hahafahana mifehy ny fahefana hoy ny fanamafisana. Raha mampitsy ny fotoana anatanterana ny fampiofanana ireo mpitarika ny antoko eny fotony sy ireo olom-boafidy amin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Andraikitra lehibe no sahan'ny olom-boafidy sy ny mpitarika antoko hoy ny sekretera jeneraly ny antoko, ka mila mahafehy tsara ny adidina, mahay mifandray amin'ny vahoaka ary mahafehy ny lalàna sy ny rafitra ara-panjakana. Izara roa miavaka tsara io fampiofanana io hoy ny fanamafisana. Antoko lehibe azy dia miezaka ny mikatsaka ny tsaratsara kokoa ary ny manatsara hatrany mba ho modely eo amin'ny firenena sy ny fiarahamonina, na ny olom-boafidy zany na ny mpikambana, ny mpitarika, ny mpikatroka ny antoko timma rehetra. Izany indrindra no antony anaovana ny fampiofanana. Misy ny fampiofanana ho an'ny olom-boafidy, zany hoe ny mpanolontsaina ny tanàna no Antananarivo renivohitra zay atao rapitso. Ary misy ihany koa ny fampiofanana ho an'ny mpitarika ny jeune team, ny femme team, ary ny rafitra eny anivon'ny dis team ho Antananarivo renivohitra ihany koa rapitso. Io tsy zava-baovao akory, fa efa ao anaty programan'ny antoko mihitsy ny manome an'izay fampiofanana izay, mba tena ampisehoana ny ao am-piarabelona rehetra hoe ohatrany ahoana tokoa ny tena tokony ho antoko politika, ary mba ho modely hatrany amin'ny izay mantoko politika zay. Misy ny andraikitra sahan'ny
mpanolotsaina ny tanàna anatananarivo renivohitra, misy ny andraikitra sahany amin'ny maha-olom-boafidy azy eto Antananarivo renivohitra, ary misy andraikitra sahany amin'ny olom-boafidy ao anatin'ny antoko azy ihany koa. Misy ny fifandraisana izay tsy maintsy ataon'ny mpitarika tim, ny fotony anisan'izany ny distim sy ny mpanolotsaina ny tanàna, ny fiaraha-miasa izay tokony atao na hijerena ny mahasoan'ny vahoaka amin'ny mampanolotsaina azy sy amin'ny mampitarika antoko azy, na hijerena ny mahasoan'ny antoko ihany koa amin'ny mahasambikambana ao anatin'ny antoko, ary zay ny antony isian'ny fiofanana. Efa nisy ny fiofanana tany amin'ny distrika Anatsimondrano, efa nisy tany Avaratrano, efa nisy tany Toamasina, manao Antananarivo zay dia ao aoriana Antananarivo andeha ho any Mahajanga de mitety ny distrika rehetra ohatr'izay ao anatin'izay fampiainana ny antoko zay ary mba hananany antoko olom-boafidy vanona sy mpanaraty vanona ihany koa mba ho modely eo amin'ny fiarahamonina. Manampy amin'ny fanorenana demokrasia matotra sy mangarahara ny fampiofanana toy izao, mampitombo ny fahavononan'ireo mpanao politika ho anompo vahoaka fa tsy mpanapaka sy anao didiko fe lehibe. Iankina ny fahombiazan'ny antoko sy ny firenena iray manontolo izany, ka antony anaovana vaindohan-draharaha ho an'ny antoko ny fampiofanana ireo olom-boafidy sy ny mpitarika antoko eny fotony izao. Tapitra ringana ireo orinasa-panjakana tao anatin'izao fitondrana izao, ankoatra ny kompani mpitaterana anabakabaka Air Madagascar sy ireo maro hafa, dia mandindona ny orinasa Jirama ihany koa izao ny faharavana. Nanana ambambava ny Jirama talohan'ny taona 2024, saingy baky ropitra sy bokatrosa ankehitriny. Tsy afaka miala fa tompona atoka amin'izany zava-misy izay ny fitondrana. Ny arandrehetra nahita, ireo fanapahan-kevitra ndraisy ny mpitondra nandritra ny teteza mita ka napotika ity orinasa ity. Metoy mandrakandroany izany famotehana izany, izay mahita mangirana itsetsefana dia mitroka tsy ampiambahambana ny vola tao amin'ity orinasa ity avokoa. Ohatra velona ny nanaovana ny volan'ireo zokiolona tao amin'ny KNAPS, hoy ny volan'ny antoko vahoaka amiray. Fa mahatonga Jirama io fahity, matoy Jirama io tonga any amin'izao fotoana izao dia satria ataon'ny fanjakana robinet fangalana vola ohatran'ny KNAPS ihany dia no tapitra no nyritra ilay vola ao amin'ny Jirama dia le fanjakana ihany manenjika le Jirama dia akipily amin'ny olo-kafa ny adalana nataon'ny olo-kafa. Aloha tsy tiany aloha tsy tononona le izy fa izay fotsiny ataondry zareo fihinanam-bola ny Jirama. Naingina sy andika ny mpiasan'ny Jirama satria sonjiray loasa io ka tsy lozany izay mamarary. Toy izany foana no mahavoan'ny firenena, hoy ny fanamafisana. Zany hoe ao anatin'ireo syndika ireo misy olona mpamadika, ary zay no mahavoa Madagasikara. Iza moa tsy mahalala amin'izao fotoana izao fa ny filoham-pirenena nge ka tsy mahazo mirotsaka satria manana nationalité frantsay. Iza ny responsable an'izany, ny ACC responsable an'izany. Ka iza zany natonga ny firenena ohatran'izao tsy fioarana lalàna. Mahasorena mieritreritra azy. Mahasorena mieritreritra azy hoe firenena tokony handeha fanjakan'ny baroa no hitanao. Filoham-pirenena tokony andeha rery amin'ny tapirosy isy vady aman-jana ndray manitsaka tapirosy. Mitehaka ihany le gasy, mitehaka le pitsena azy. Tapitra mitehaka daholo rehetrarehetra. Lavitry ny fahamarinana ny firenetsika ka tsy mahagaga raha any ankady no hiafarana. Sokajy roa ihany no misy eto ankehitriny, na manan-karena miaraka amin'ireo mpitondra, na mahantra fadiran'ovana. Mbola betsaka ny olona sibatreto, raha izao fomba fitondrana izao no maharitra ela eo amin'ny fanapahana ny firenena, hoy ny fanamafisana. Tsy eto andrenivohitra ihany fa manerana nosy ny fatapanjiro lavarena. Isan'ireo mavesatra ny any Atsimon'ny Nosy. Raha ny vaovao ray dia solika tsy manara-penitra no nampiasain'ny Jirama ka nasimba ireo milina mpamokotra herinaratra amin'ireo sektera maro toy ny Aobetioka, Ankazoabo ary Morombe. Mahalony izany, nanao fitseriana tampoka ny zoma lasa teo ireo tompona andraikitra misahana amin'ny famatsiana solika avy ety amin'ny Folobe eto Antananarivo sy Toliara, natomboka tamin'ny fanaraha-maso ny famenona solika ho an'ny fiarabe mpitatitra izany hetsika izany.
raha tokony engavetrany mankany amin'ny tobo famatsiana herinaratra Jirama Betany ny fiara iray dia voamarika fa tsy tonga tany amin'ny toerana tokony nalehana raha tsy tamin'ny 7 arivo na dia efa niala tamin'ny 5 arivo teny amin'ny tombontsoloka. Nanjavona tampoka nandritry ny adiny roa ilay fiarabe ka tsy hita izay nisy azy. Tsy hita soritra intsony ilay mpamina indrindra fotoana izany. No enjehana avetrany ilay fiara ary nongazana rehefa tonga. Nanao fanamarinana avetrany ny tompon'andraikitra ary natsikaritra fa nisy compartiment anankiray tao amin'ny fiara mitondra singa tsy mahazatra ho an'ny solika. Tsy mijanona treo anefa fa nalaina tao amin'ilay fiarabe ny solika dia nalefa nitoliana tamin'ny laboratoire tany Toliara sy Antananarivo. Nivoaka ny valin'ny fitiliana ka hita tamin'izany fa mitapoka singa hafa ny solika izay tsy mifanaraka amin'ny toetra ara-teknika tokony hanana solika ampiasaina amin'ny milina mpamokatra herinaratra. Araka ny fanazavana azo dia nisy olon-tany fandrehatra na mpifangaroana tamin'ilay solika ka io no nahatonga ny fahasimban'ny milina maro. Entsakilana dia nanamafy ireo teknisianina fa ny fahasimban'ireo milina mpamokatra herinaratra dia vokatry ny kalitaon'ny solika nampiasaina. Miariary ny fikasana anao fanodikodinam-bola na fivarotana solika amin'ny fomba tsy ara-dalàna izay mety hisy fiantraikan'ny vantana amin'ny toe-karena sy ny fiainam-bahoaka araka ny fanadihadiana. Efa eo pelatana ny manam-pahefana sy ny mpitandro filaminana moa raha ankehitriny. Entitra ny fanambarana nataon'ny tompon'andraikitra fa hisokatra ny fanadihadiana lalina amin'izay mpisehatra rehetra voaroa amin'ity tranga ity, manomboka amin'ny mpamily fiara, ny mpandrarà misana ny famenoana solika, hatrany amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny famatsiana sy ny fanaramaso. Tsy zoviana amin'ny marintsony ny fanapahan-kevitra ny raha sy ny fanjakana malagasy vao aingana dia ny fametrahana tataovan-ketra TVA amin'ny findramam-bola eny anivon'ireo banky sy ny fikirakirana vola amin'ny alalan'ny mobile monnaie. Fepetra ara-toe-karena izay nanaitra ny sain'ny mpanjifa, ny mpandrarà ary ny mpanara-baovao ara-politika. Nanamafy Rakotovao Rivo fa efa nisy tokoa io fikasana io tamin'ny taona 2004 saingy najano ny fanjakana ny tantana tamin'izany fotoana izany noho ny fieverana fa tsy mbola ampy ho amin'izany ny toe-karena sy ny faram-pianan'ny malagasy tamin'izany fotoana. Zao anisan'ny teneniny hoe tamin'ny taona 2006 dia afaka anaty lalàna io fa najanona tokoa satria rehefa manao politique de relance ianao lafo be ny fampilamam-bola eto aminao nefa reo ataoko hoe ireo mpindram-bola majinika kokoa zay tsy maintsy eto Madagasikara rehefa lafo be ny finamam-bola na tsy any amin'ny IMF ary izy fa any amin'reto banky ataoko hoe banque primaire eto lafo be any amin'ny 9.20 20.20 isanjato lafo be zany. Any Maurice ane reo olona ka 5 na 6% dia mbola tovananao 20%. Dia ireo orinasa majinjinga izay tsy maintsy no ny antony crise satria crise zao ny eto amintsika na tia na tsy tia crise eto amintsika dia anatin'izany fotoana izany ve ianao no mandeha mamerina n'le 20% fadisoana tena stratégie diso zany amin'ny zavatra izay atao satria fa lafo be averina mandeha lafo be ny any eto amintsika. Marina hoe nalefahana zany le izy amin'le resaka hoe misy mandoa misy tsy mandoa. Tandremana tsara zany fampiarana an'iny efa tsara aloha iny hoe crédit la consommation zany tsy mandoa, consommation tsy mandoa hoe ame vola ame avance amin'ny karamako fa tsy ampy ny karamako. Tandrema fa iny zavatra matotonga amin'izany fahantrano zany. Tsy relance économique zany fa fahantrano. Tsy azo adikevitra fa sahirana ara-bola ny fanjakana amin'izao ka mitady fomba rehetra mba hidiram-bola ao amin'ny kitapom-bolany. Ny olana nefa sahirana ara-bola izy ireo saingy mbola mandany vola amin'ny zavatra tsy mampiakatra toe-karena hoy ny fanamafisana. Ka eo zany hitako hoe afangaron'reto olona reto ilay izy fa mibanao an-tsainy dia hoe tsy ampy ny toe-bolam-panjakana hoentina hiatrehana ny fandaniana zay eritreretin'ny fitondram-panjakana ka mitady volana aiza na izy amenona an'izay. Aza tia amin'izao fotoana izao fa tsika rehefa mandony zana-bolany teleferika raha ataontsika ohatra fotsiny mavesatra zany dia tsy maintsy mitady vola atao anatiny. Ny vola tatao anatiny koa lalianao amina zavatra tsy tao anatiny zavatra lany tao amin'ny lalàna iny ty izy mifeny toe-bolam-panjakana. Nareo hoe zao nahita an'ireny hoe laky ny arivo nahita an'izao dia avaiza ary zany reny vola reny ka raha vao ataonao an'izay fitatana bolam-panjakana dia misaringotra eran'ny tapo-tanety ianao ampiakatra anisy TVA ve zao tsy ho taitra tsika resy TVA indray vary atsoatsy satria tsy ampy tsony no ety manana tsy mety manena an'ireo ataoko hoe ny vola fandaniana lalina amin'ny zavatra tsy misy dika ny fitondram-panjakana fa dia misaringotra any amin'ilay vahoaka efa reraka tanteraka.
Otranareo ny olom-pirenena no mitondra vesatra tahaka izao dia sarotra ny fampandrosoana ho an'ny firenentsika vahoaka efa sahirana no mbola sahiraniny tsy izao mihitsy no atao hoe fanarenana ara-toekarena ho iatrany irakoto vaorivo. Anisan'ny olana lehibe iainan'ny toekarena malagasy ny fahantrana lalina. Mihoatra ny 5.700 mponina no miaina latsaky ny ambany ny fetrany fahantrana. Vitsy ny asa, indrindra ny asa maharitra sy ara-dalàna, ka anarivo no mivelona amin'ny asa tsy ara-dalàna. Ireo mpivarotra indray no betsaka noho ny ireo mpividy rehefa eny an-tsena. Ny olana goavana eto hoy ny mpandinika toekarena dia ny tsy fananany fanjakana politika mazava ho an'ny toekarena. Ny olana dia ny tsy fananany fitondram-panjakana politika pampandrosoana ahafahana mampandrosoana ilay firenena. Ary zany zavatra fampandrosoana zany tsy azo ao anatina herintaona na enim-bolana na efa-taona fa ao anatina taona maro farafaratsy moa zazalany amin'ny 20 taona. Itsika nefa mbola tsy manomboka mihitsy an'ilay tena hoe politika fampandrosoana marina hoe malagasy otrany ahoana ny tokony ho hita eto, arenana malagasy otrany ahoana ny arenana tokony ho an'azy malagasy tsirairay ao anatina tokony ho hita eto satria zay amin'izao fotoana izao tsisy afa-tsy resana hoe Madagasikara manitra ny famividin'ny malagasy tsy misy ambany tsisy mihitsy zany politika hanatsarana an'izay zavatra zay dia izay zavatra zay no mahatonga ny conjoncture amin'izao fotoana izao raha tamin'ny andro fanjanahantany ny resaka fanaovana exportation fanondranana vokatra avy any ivelany tena nyroborobo be dia satria misy politika ry zareo politika ampanjanahantany zany rehefa niala ry zareo dia lasa tsy hitao amin'ilay olona nandray ihany tsony na nisy nationalisation zareo moa be da be ny nationalisation natao maty tsy hitao tsony ilay politika pampandrosoana fa resaka ohatrany hoe intérêt opportunité personnelle sy opportunité fotsiny zany izy ny zavatra an'seo ny andrala ohatra ny Ethiopie zao ny resaka fanaovana barrage dia hoe isiny ihany dia mamorona asa be da be zay dia mandray andraikitra daholo ny rehetra ka ny tsy fanana ny fitondram-panjakana politika pampandrosoana iraisan'ny rehetrarehetra no mahatonga ny conjoncture économique any Madagasikara tsy misy rétablir mihitsy. Miarary atrany ny fiparitany kolikoly amin'ny sehatra maro eto amin'ny firenena tsy mahazo vahana ny fandraharana sy ny fampiasam-bola noho ny tsy fahatokisana amin'ny rafitra sy ny fitantanana ny volam-panjakana ho iatrany ny fanazavana. Ny zava-misy amin'ny resaka fitrandrahana ao toliara dia ohatra rasy ho an'ny firenentsika fihemoran'ny mpampiasa vola ny vokatrio hoy ny fanamafisana. Ny olana tsy anana ny mpampiasa vola avy any ivelan'ny fahatokisany Madagasikara satria nisy tantara be da be an'seo teto amintsika amin'ny resaka renorinasa mampiasa vola eto amintsika ireny hoe nampiasa vola teto amintsika ohatra amin'izany ohatra raisitsika tena faran'izay akaiky resaka tany Atsimo iny tadidio fa contrat fifanarahana efa vita mbola lasa manana problème social any aloha zany dia efa tokony natao ny fandaminana rehetrarehetra mba tsy hisiany ireny zavatra iny satria vao mahita an'ireny ny olona dia mipandraraha dia tsy azontsika atao ny mandraraha Madagasikara fa jereo fandrarahana efa vita raha mbola lasa misy grevy indray ny zavatra amin'seo rehetrarehetra misy mpanohatra sy etoeto zany zavatra zany zany dia mampiseho foana n'le tsy fanana ny mpandraraha avy any ivelany ny mpandraraha ao ivelany ao feno raha ny vola tsy lany fa ny tsy fisian'ny fahatokisana mazava tsara amin'ny eto Madagasikara na ny resaka fananantany zany na ny resaka lalana amin'seo rehetrarehetra zany ny rehefa mandeha any amin'ny faritra moa zareo dia manana ro pahefana ny manam-pahefana any zany zavatra zany tsy en faveur mihitsy any Madagasikara. Mbola sarotra ny lalana nefa azo atao ny fanarenana sy fanatsarana ny toekarena miankina amin'ny fahavononana iova sy anova fomba fitantanana anome lanjany fahaiza-manao sy ny fanavaozana. Raha izany no tanteraka dia azo antenaina no avy mamiratra ho an'ny Madagasikara sy ny taranaka ho avy. Mila traikefa nefa ny firosoana amin'izany ary mila fanetrentena ho iatrany Irakoto Sontany. Mbola miteraka resabe mandrakandroany ny raha fanapoizinana ara-tsakafo misy teny Ambohimalaza ny asabotsy 4 Jona lasa teo ka namoizana ain'olona 20 hatramin'ny androany. Mbola tsy hita sady tsy mazava mantsy hatreto ny tena marina momba ity raharaha ity. Ankoatran'ireo maty dia mbola ampolon'ireo mbola tsaboina eny amin'ny hopitaly. Ankoatr'izay misy ireo olona efa nalefany aponja mbola tsy refe kosa momba ireo tompon'ny fanasana izay isan'ny tompony andraikitra voalohany hoy ny mpahalalana ny fanirisoa Ernevo androany. Mitohy hatrany ny fanadihadiana ka mipetraka ny fanontaniana hoe von'olona ninona natao ve sy von'olona tsy na. Homicide anontranga. Homicide.
volontaire na involontaire fa ny fanadihadihana no ahitana an'izay na singa mahery vaika io na botulisme io na empoisonnement io na ina de responsable ifenoasina sy mamany ina ma responsable anazy pour homicide volontaire raha ohatra ka fanainina nomena poizina ry zareo na nomena sakafo mahafaty involontaire raha ohatra ka tsy fananina le izy kanefa nisy négligence atao na nisy ataontsika hoe fahafantarana efa hoe misy olona nanandrana le sakafo de narary de aveo maty de efa fantatry le mamany zay de ry zareo nandray fepetra hoe aza misy mihinana fa ny olona mbola nomeny ihany dikan'izay misy homicide involontaire satria tsy tena nanetratra hoe ovonona le olona fa kosa hoe meo an'le sakafo anany fa nialana vola io tsy manino fa le façon de responsable izy dikan'izay zany reo mpianaka reo de tokony andeha fitsarana koa akoatrin'ireo olona izay andeha fitsarana tompona andraikitra koa ny fanjakana na botulisme na fanapoizinana avy amin'ny sakafo tokoa no antony ohatrany ny fanazavana fanjakana koa manana responsabilité ary goavana be mihitsiny inona ny responsabilité amin'ny fanjakana raha ohatra ka botulisme io de misy anankiroa ny responsabilité amin'ny fanjakana inona mahatonga le botulisme fatapahan-jiro rupture de chaîne de froid raha ohatra ka tsy botulisme izy fa zavatra hafa indray ataontsika intoxication noho ny menaka lafarinina sakafo tsy zarizary satria lany daty na sakafo tsy fihinana satria mbola nandeha eny amin'ny tsena ihany fa naman'ireto mpitondra ny mpanafatretana sy mpivarotra azy de tsy sanjareo atao ny enquête raha izay le izy de tena responsable total ny fanjakana sy ny olona zay napiditra an'ireo entanareo na lafarina io na menaka io na zavatra hafa ireo nefa ny arovan'ny fanjakana mafy de tsy ataony ny enquête ny symptôme rehetrarehetra nefa ny symptôme na botulisme ny tsara fantatry ny olona ny botulisme tsy hoe arety mifindra ka hoe raha voan'ny botulisme ireo de tokony efa maty marobe no mikararana le sakafo miaran'le rupture de chaîne de froid sy ny vadika poizina no mahafaty ary zay rehetra ninana an'io de maty sy narary fa tsy hoe contagieux le izy ka ny olona rehetrarehetra raha Madagasikara no vo par contre milaza ny lalàna fa maladie à déclaration obligatoire ny botulisme ka rehefa misy symptôme na botulisme ohatran'io de tsy maintsy manao déclaration ny fanjakana mba ahafahan'ny OMS manafatra fanafody satria ny fanjakana tsy manana an'le fanafody antibotulika izay mariako ary averiko 5 000 € ny anankiray ny dose anankiray 5 000 € tsy fantatra hoe ohatrina na firy ny dozy ilay marary anankiray nefa ny amin'io de ireto marary zay fa misy symptôme na botulisme reto zany de avela ho faty fotsiny eo de asiny oxygène de omena eferalgan mena tsy fantatro tsony reo fanafody antidouleur ameny zareo fa le antitoxine mianaka le antitoxine tsy omena azy de mianaka anatin'ny vatany le toxine dikan'izay dia responsable famonoan'olona koa ny fanjakana par non assistance à personne en danger zany hoe double responsabilité responsable na tonga ny fatapahan-jiro noho ny tsy fahaiza mitantana ny jirama responsable amin'ny fiarovana an'ireo olona zay mampiditra sakafo tsy azo hohanina lany daty impropre à la consommation responsable amin'ny tsy fitsaboana an'ireo olon'ireo manoloana izany tsy tokony ho kivy na andaony tolona ny fianakaviandreo ny alam-boina na inona ny zava-mitranga ka za zany de miantso an'ireo fianakaviana aza manaiky nareo na mbola mitsabo na efa manana ny maty de zay no olona hitrikitrihanareo raha za manaiky miala amin'ireo olona rehetrarehetra ireo maiza mirahina de ny olona zay matsaro hoe tsy rariny kosa zavatra mitranga zao de tokony irahina miaraka amin'ireo fianakavianareo mba tsy avelanareo hiady rery izy ka ianareo hitazana fotsiny satria ny mahazo an'zareo io mety azo any tsiraray aminareo zay ao Madagasikara ihany koa
io tolakandro io moa dia niona tamin'ny fampanaovana ny fianakaviana moniny zanaka sy ny havana. Fantatra fa ametraka fitoriana izy ireo ary isan'ireo toriana ny tompo ny fanasana dia ilay tovavy nankalaza ny tsingeritaona naterana raha ny vaovao hatrany. Tonga tetsy amin'ny fitsarana anosy androany ireo fianakaviana lasipatry ny fanapojinana ara-tsakafo nitranga teny Ambohimalaza. Raha ny fanadiadinana tao dia niona mivantana tamin'ny procureur général izy ireo. Voaray ary ny fampiresaka soamantsara raha ny fanazavana. Na izany aza fikasan'ireto fianakaviana ireto ny ametraka fitoriana ilay tompony lanonany na afatesana olona misa 720 io hatreto ary efa eo ampamolavolana izany ireto fianakaviana ireto. Nisafidiny tsy resaka taminay mpanao gazety izy ireo androany noho ny antony manokana raha ny fanazavana azo hatrany. Ankoatrio raha ny fanadiadiana hatrany dia miroso amin'ny famondronana ireo lasibatry ny fetiny ireo fianakaviana ny aramboina sy ireo mbola manana avana marary ao amin'ny toeram-pitsaboana amin'izao fotoana izao andrasana ny fivoaram-baovao. Na dia nahazo ny Prime Ministre Israeliana nanamafy ny fototra ara-politika aza ny ady dia mampandrina ny fiaraha-mitantana eo anivon'ny gouvernementany izany. Nanapa-kevitra ny ala ao anatin'ny fiaraha-mitantana eo anivon'ny parlemanta mantsy ireo solombambaoka 7 avy amin'ny hetsika ultra-orthodoxe judaisme mitambatra eo anivon'ny Torah ary nandrahoana ny anozongozona ny gouvernementany Benjamin Netanyahu. Ny volavolan-danàna mikasika ny raha miaramila no tena mampifanolana ary nampizarazara ny jiosy israeliana. Efa ampolo-taona izay dia misy ny fifanarana nanome fahafahana ireo mpianatra jiosy anarivony sy hanao raha miaramila ka hosolon'izany dia mandalina ireo lalàna ara-pivavahana izy ireo. Niteraka ady hevitra be teo anivon'ny fitsarana izany ka tamin'ny taondasa dia nanapa-kevitra ny fitsarana avo israeliana fa tokony anomboka ampiasa ireo lehilahy ultra-orthodoxe ny tafika israeliana. Vokany lasa adidy tsy maintsy atao ny raha miaramila. Takin'ireo solombambahoaka ultra-orthodoxe judaisme mitambatra eo anivon'ny Torah ny amoahany gouvernementa lalàna manokana tsy anaovan'ireo mpianatra ny sekoly talmudika raha miaramila. Tovolahy manodidina ny 409 alina izy ireo. Marina fa tsy dia isy fiantraikany vetivety amin'ny fahefany Benjamin Netanyahu ny fialan'ireo solombambahoaka amin'izao fotoana izao saingy rehefa tena hiatra izany dia kely ray monja ny elanelanisa azo ny maro anisa eo anivon'ny gouvernementa ary dia iankin-doha amin'izay tian'ireo antoko roa amin'ny hery ankavanana ny tenany. Efa tsy nankasitraka ny fifampirarana amin'ny Hamas mba hampiatona ny ady ireo antoko roa ireo. Manahy koa ireo manaram-baovao fa izao fialan'ny judaisme mitambatra avy amin'ny Torah dia mety hitarika ny fametram-pialan'ny ultra-orthodoxe sasy izay manana seza 12. Amin'izay fotoana izay dia ho avy tanteraka amin'ny gouvernementa Netanyahu. Manana 27 ny Prime Ministre hitady ny fomba handresen-dahatra ny Torah iverina ao anatin'ny fiaraha-mitantana. Sarotsarotra nefa ny ahita ny miaro-marotsiraizana hoy ireo mpandinika. Tsy afaka hanao fifidianana anafoanana ny gouvernementa mialoha ny faran'ity taona ity ny fanoherana eo anivon'ny Knesset no hoedinana tsy maintsy arana ao amin'izany. Hiala sasatra raha te koa ny Knesset manomboka amin'ny farany volana ka hatramin'ny volana Oktobra. Anampy ny Prime Ministre hijery izay vahaolana ahazona ny maro anisa io fetim-potoana io. Entsekilan'izany raika amin'ny folo volana izao ny adiny Israely any Gaza. Hatreto mbola tsy hita izay mangina no fampitsaharana ny ady na dia eo aza ny tsindry Amerikanina sy ny ezaka fanelanenanana ataony Egypte sy Qatar. Hatramin'ny volana Oktobra 2024 dia Palestina 705 alina mahery no efa namony ainy. Voadonan'ny fiara ny alatsinainy lasa teo i Fodja Singh teratany indiana mpanao azakazaka lavitrezaka ka nindaosy ny fahafatesana. Mpiazakazaka zokiny indrindra i Fodja Singh 410 taona izy izao nodimandry izao. Nametraka tantara teo amin'ny taranja marathon maneran-tany i Fodja Singh satria mbola navita azakazaka 270 km izy ny taona 13 tany Hong Kong. Raika amin'izany taona ny tenany tamin'izany ary nahazo ny Guinness de record izy
amin'ny mampiazakazaka antitra indrindra eran-tany azy kanefa navita dingana maro. Misy vatogoavam-be manan-karena metaly eny anabakabaka ary mety hanova ny fahalalàn'olombelona io astéroïde antsoina hoe 1.0 psiche 420 kilometatra any ho any ny halavirany. Tsy vato mahazatra ny 1.0 psiche fa heveriny manam-pahaizana ho atina planeta potika sisa tavela taoriny fifandonana tamin'ny fiandohan'ny rafi-masoandro. Ahitana métasarobidy toy ny vy sy nickel ny firafiny manokana ka izay no mahasamihafa azy amin'ireo astéroïde hafa. Mampiseho endrika tsy fahita firy amin'ny fianarana ny fototry ny planeta koa ny 1.0 psiche. Tombanana ho manandanja anarivony tapitrisa $, ny metaly ao anatiny ka mety anova ny toe-karena maneran-tany raha azo tandranana amin'ny ho avy. Saingy mbola lavitra loatra ity astéroïde ity ary tsy misy fitaovana azona mitrandraka azy eny anabakabaka amin'izao fotoana izao. Nikasa ampandeny iraka psiche mission amin'ny 7 mba hijery akaiky sy anangona angona ara-siantifika ny NASA. Antenena anampy ka mantarana bebe koa ny fiforoana ny planeta sy ny tany ireo tahiry azo. Ahitana metaly 300 hatramin'ny 100 amin'ny habeny manontolo ny 1.0 psiche araka ny fikarohana nataony siantifika ka manampy lanja ara-tsiansa sy ara-toeran-karena goavana. Ny fanangonana vaovao amin'ny iraka dia ahafana andinika ny fiandohan'ny rafitra solaire sy ny atin'ny fototra amin'ny planeta. Raha mahomby izany dia anokatra varavarana vaovao amin'ny fandrosoana ara-teknôlôjia sy arena mitentina anarivony tapitrisa $. Manampy amin'ny fanitarana ny fahalalàn'olombelona momba ny abakabaka izany rehetra izany. Atairana ny anty vehivavy iray ity rehefa nanokatra varavarana satria polisy rolany tonga nanatitra ny pizza izay nafarany. Voalaza fa voasambotra teny an-dalana ilay livreur tokony anatitra izany noho ny antony mbola tsy nambarandreo manam-pahefana. Hoy ireo polisy, na dia tsy fahita firy aza ny toe-javatra toy izao dia faly izahay satria tsy diso fanantenana tamin'ny pizza nafarany ilay vehivavy. Tany Maricopa, Arizona no nitrangana izany. Nanamboatra saribakoly Barbie mampiseho olona misy diabeta ny type 1 ny orinasa Mattel. Ahitana fitaovana fandrefesana siramamy sy pompe insuline eny aminy izay tena ampiasain'ireo olona manana toe-batana io amin'ny fiainana andavanandro. Ny tanjona amin'ity Barbie vaovao ity dia mba hampafantatra ny ankizy ny momba izany diabeta type 1 izany. Ahafahan'ireo ankizy misy diabeta type 1 mahatsapa hoe misy kilalao manana toe-batana mitovy aminy. Ampianarana azy ireo fa misy ny fahasamihafany tsirairay fa tokony ekena sy ajaina izany ary ampisehoana fa afaka miana fiainana feno sy mahafinaritra miaraka amin'ny toe-batana io ny olon-drehetra. Natao mitovy endrika amin'ny Lilamos, ilay mpilatro britanika ity saribakoly ity. Manana toe-tena diabetika, diabete type 1 hatramin'ny fahazazany moa Lilamos. Fanambigoavana ho an'ny Inostag. Iampitany ranomasimbe Atlantika amin'ny sambo tsy misy motera ilay youtubeur malaza Inostag taoriny mekara ny tena tampony Everest. Tamin'ny 7 Jolay izy niainga avy any Lorient, iampitany ranomasina ho an'ny Martinique amin'ny sambo mandeha amin'ny rivotra na voilier.